5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Faites-manche be hatramin'ny 5 ambin'ny folo Jolay, fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. Andrimoary Tara Saudi Sanjar, Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Zoma fahadimy volana Jolay taona 2024 falta fiaraka aminao ndray tompoko kilasy sy tompoko vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Asaika ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany hanomboantsika izany matoa an-dahatsohatry ny sampana fampalalam-baovao. Ambeteny Andry Rajoelina ny hoe tsy miara-miasa amin'izay olona tsy manaraka ny vitesse na afanganam-pandeha ananany. Afanganam-pandeha makaiza raha ny fahantrana iainan'ny malagasy nojerena afanganam-pandeha amany olana ara-tsosialy sy ny fahantrany vahoaka ve sa afanganam-pandeha hitazomana sy hanamafisana ny fahefana fotsiny ihany. Arahoary ny matoa an-dahatsoratra. Mitohy hatrany ny famoahana ny vokatry ny fikarohana sy ny tarehimarika ary indrindra ny larana misy an'i Madagasikara amin'izao fahasahiranana menjady amin'ny firenena sy ny vahoaka ao amin'izao. I Madagasikara izay gisotra mandrakariva noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana. Firenena mahantra indrindra raha mitamin'ny isan'ny mponina i Madagasikara ary mahatratra 570 isanjato ireo tena mahantra araka ny tatitra navoakan'ny Watson. I Madagasikara ny lohalaharana amin'ny fahantrana raha mitaha amin'ireo firenena misy 10 aty Afrika. Isan'ny antony mahatonga izany raha io tatitra nivoaka io ny fisian'ireo krizy politika izay matetika hiarany tsindry avy amin'ny governemanta mpanao kolikoly. Vokatr'izay mihoatra ny 700 isanjaton'ny mponina tsy afaka misakafo tsara ary ny 500 isanjaton'ny zaza latsaky ny 5 taona hiarany tsy fanjary-tsakafo. Manakaiky ny atsatsa manilan'ny mponina tsy misitraka rano fisotro madio ary ny 10 isanjato monja no misitraka izany ara-dalàna. Manodidina ny 2.5 mitapitrisa ireo zaza tsy makany an-tsekoly ary manakaiky ny 500 isanjaton'ireo mpianatra mitsokan-daharana tsy mahavita ny tao-pianarana akory. Ny tany miady sy ahitana savorivory politika matetika aza any amin'ny firenena afrikanina sasany tena nahoezaka ka nametraka ny fitantanana mangarahara na nametraka ny lara-pahamehana sy nanome lanja ny famokarana anatiny andresena ny fahantrana. Neto Madagasikara tsy misy ady saingy tsy misy ezaka ataon'ny mpitondra ho fanatsarana ny famokarana anatiny sy ho fametrahana izay tena lara-pahamehana. Toa zavatra hafa indray no mitranga raha tsy ilaza afa-tsy ny kolikoly sy ny fanondranana ny tsokosoko ny are-pirenena. Tafaporitsaka avokoa ny zava-drehetra eto Madagasikara na mivoaka ny ivelany izany na ny avy any ivelany miditra eto amintsika. Tao anatin'ny 5 taona izay tafaporitsaka ary misy hatrany ny fuite des sujets amin'ny fanadinam-panjakana BEPC sy BAC. Tsy misy fandraisana fepetra manoloan'izany, tsy misy fanasaziana ary tsy hita ny vokatry ny fanadihadiana natao raha toa ka nisy izay fanadihadiana izay. Ny volamena sy ny vatosoa hatramin'ireo azo sarobidy tafaporitsaka ihany koa ka anivelany ny ampahany vitsy no tratra. Hatramin'ny ragidro, sokatra, tanalahy, bibilava sy ny sisa anivelany ihany koa vao tratra. Tsy misy fandraisana fepetra mazava, tsy misy fanasaziana ireo tena tomponantoka fa saika ireo apombo sy irakiraka hatrany no mitoboka any amponja. Eo amin'ny fifidianana aza tafaporitsaka ihany koa ka miparitaka ny bileta efa voasoratra mialoha na ireo antsoina hoe bulletin précoché. Ankoatr'ireo tafidy teto amintsika ihany koa ny zava-mahadomelina mahery vaika avy any ivelany, ireo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika, eny fa tafiditra hatramin'ny logiciel fitsikilovana. Ity farany dia ny mpitondra mihitsy ny voatonontonina ho tomponantoka amin'ilay logiciel Predator. Tsy mahagaga raha toa ka ireny ny vokatra avoakan'ny fanadihadiana ataon'ny firenena vahiny. Farany mandrakariva i Madagasikara, ambety tenin'ny Andry Rajoelina nefa ny hoe tsy miara-miasa amin'izay olona tsy maharaka ny vitesse na ny afanganam-pandeha ananany. Afanganam-pandeha makaiza raha ireny no zava-misy eto amintsika. Afanganam-pandeha amany olana ara-tsosialy sy ny fahantrany vahoaka ve sa afanganam-pandeha hitazonana sy anamafisana fahefana.
Aitraitra ary tsy hitondra vokatsoa ny firenena ny firosoana amin'ny fanamboarana ny autoroute rano zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny no jerena. Ankoatra izay, mbola maro ny lafiny zavatra tsy ara-dalàna momba io tetika io raha tsy laza fa tsy nisy fahazahon-dalana ara-tontolo iainana. Fa ny adidina itiny Gaeton andriatsy lafo. Ankoatra ny famitana saim-bahoaka mikasika ny fotoana avitan'ilay autoroute, mbola maro ny zavatra tsy hita mombana mikasika ny fanamboarana io lalambe voalaza fa migodana io. Hatrizay ka hatramin'izao tsy mbola nisy na iray aza araka ny fitaraina ny mponina voakasiky ny tetikasa nandray ny fanonerana na ny indemnisation ny tanin'izy ireo. Arirarira ny mponina, indrindra ireo tantsaha-pamokatra, kanefa tsy omena ny fanonerana ny taniny. Ankoatr'izay, mbola tsy mazava hatramin'izao ny mikasika ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetikasa na ny permis environnemental. Amin'ny ankapobeny, dingana maro ny tsy maintsy arahana vao mahazo fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetikasa iray. Ary isan'izany ny fanadihadiana mikasika ny lafiny sosialy. Misy ny fanadihadiana atao mialoha raha iroso amin'ny tetikasa ary teboka maro no jerena ao anatin'izany. Aorian'ny io fanadihadiana atao mialoha io vao mikarakara ny lafiny sosialy, ny fananan-tany sy ny lafiny teknika isan-karazany izay tsy maintsy irosona. Rehefa vita ireo, entina eny amin'ny ONE iray volana mialohan'ny tena hanomboana ny asa, ny antota-kevitra mirakitra ireo dingana rehetra takina ireo. Vao eo amin'ny lafiny sosialy anefa isika dia fahita fa tsy ara-dalàna satria tsy nahavoarainy volana ireo tantsaha voakasiky ny tetikasa sy mba sipotika ny ara-tsosialin'ireo mponina ireo. Tsy aivina hatrany, ny ONE no mikirakira sy manao fanadihadiana momba ny impact environnemental sy manome ny permis environnemental na ny alalana fahazona mitrandraka ara-tontolo iainana ho an'ny orinasa na tetikasa iray. Nilazany marina momba izany ny tale jeneralin'ny ONE teo aloha ary tsy niandry ela dia nesorina teo amin'ny toerany. Rehefa hanao tetikasa goavana tahaka ireny, tsy maintsy atao mialoha ny fakana hevitra amin'ny vahoaka na ilay antsoina hoe consultation publique izay tsy maintsy atao araka ny lalana velona ihany koa ka amoahana didim-pitondrana na dekret. Tsy mbola natao ireo teboka roa ireo, ny asa nefa efa manomboka. Tsy fanajana ny tany-tandalàna zany raha ny fanehoan-kevitra voaray, tsy fanarahan-dalàna ihany koa ny fanomboana ny asa tsy mbola nahazo permis environnemental. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny olona ilaza fa tetikasa natao amboletra, tetikasa aitraitra fotsiny ihany, manoloana ny fasairanana iainan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena amin'izao fotoana. Fitondrana moa amin'izao dia manao izay tiany atao sy izay mampety azy, ka raha amin'ny fijerinay azy dia ny zavatra tsara indrindra dia hoe ny laharam-pameana ho an'ny vahoaka amin'izao anatina fahasaranana izao. Ka raha izaho manokana zany na izahay dia tiana mampafantatra fa aitratra ihany ny zavatra tahaka an'ireny fa tsy mitondra vokatsoa amin'ny firenena ankoatra. Aloha dia tsorony izany satria raha malala ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna, manitsakitsaka ny zo fototry ny vahoaka ihany koa ny tetikasa. Raha misy ny vision na ny fomba fijery mialoha, tsy hitranga ireo olana isan-karazany, miseho etsy sy eroa ary milamina ny asa atao rehetra ho an'ny fampandrosoana. Liana ary tia fampandrosoana avokoa ny rehetra, saingy tokony arahana ireo fepetra takina amin'izany, fa tsy sanatria akory anao didiko felehibe ka anao izay tiana atao araka ny fitanam-po tahaka ny efa hita hatrizay. Fa tsy nisy tohintsony hatramin'ny androany mahakasika ny fanampiana ireo mpanao asan'ny tanana malagasy amin'ny fanomezana ireo azo sarobidy saika ahondrana sarona araka ny fampanantenan'ny izao fitondrana izao. Kivy amin'ny fampanantenana pokaty lavareny izay mpanao asan'ny tanana hoy izy ireo izay tafiditra anaty fahasahiranana lalina tanteraka amin'izao fotoana. Ilarina Solniaina. Isan'ireo fampanantenana tsy misy resaka intsony amin'izao fotoana ny momba ny fanomezana mora ireo mpanao asa tanana malagasy ireo azo sarobidy sarona nogiazana. Indroa metaona no nidina teny amin'ny mpanao asa tanana malagasy tahaka ny etsy amin'ny sampanana Ambotrimanjaka sy ny Siasenam ny ministry ny asa tanana teo aloha saingy tsy misy tohany hatramin'izao hoy ireo mpisehatra. Amin'izao aloha zany dia tsy misy zavatra tonga ety amin'ilay mpanao asa tanana mihitsy ilay zavatra fa lasa resaka mpava fotsiny ilay izy. Indroa izy zay ny tonga nidina tety dia nampanantenana mpanao asa tanana hoe ao fa hojerena momba anareo ka hovana izay zavatra tsy mety amin'ny asa tanana reo satria ohatrany hoe mijaly mihitsy zany ilay mpanao asa tanana. Dia nefa hatramin'izao tsy nanao ninona fa ohatrany hoe resaka an'izay fotsiny nalehany tety dia lasa resaka manidina fotsiny ilay resana.
ahoana no atanteraka io fampanantenana io raha ireo azo sarobidy sarona aza tsy fantatra mazava hoe aiza sy ahoana marina ny fitehirizana azy hoy ny fanontaniana petraka ny mpanara-baovao. Maro ny azo sarobidy saika aondrana tratra saingy tsy misy toy ny mahakasika ny ankamarony. Zany hoe le dossier zany a very agnelagnyela n'lay mpagnadiady misy kolokolo eo zany dikandray misy ndray zany taty aloatra mangory zay hazo tratra tamin'ny tracteur avy agny didy izy io zany a oferinao ambatona zaka tratra zao lay hazo indroa nandely izy zany ndray voalohany zany a tratra nefa rehefa avy eo zany dia tsy hita ho makay indray le hazo rehefa avy eo. Raisitry ohatra koa zany zao ny tao analandroko rehefa natao ny vokatry ny fandehanana tagny a dia natao ny fagnadadiana dia za mihitsy moa no nitondra ny fitoriana zany teo anivon'ny tribonaly ao ambatondra zaka efa ary naka voaka mihitsy zany zahay dia atrety zany a zay no nahatonga fitarahina teo a efa nanaovana fagnadadiana ny tenanay tagna-toerana fa hatramin'izao raha na le dossier aza tsy hita tsony. Saika tahaka izay avokoa ny momba ireo raharaha mavesatra eto amin'ny firenena dradradradraina horetany ary tsy misy toyny avy eo. Mahakasika ireo mpanao asa tanana manokana efa tsy miaina araka ny tokony ho izy intsony izahay ho izy ireo mahatsiaro tahaka ny vonoana mihitsy kanefa maro ny vahaolana azo aroso amin'izany ohatra ny fanantanterahana io fampanantenana io. Mbola mitoy ny fanadihadiana mikasika ireo mpira tsy kombakomba amin'ny famoahana biby antsokosoko avy eto Madagasikara. Ony eo anivon'ny ministera ankoatra izay no mamafisina ny fanaraha-maso isaky ny faritra arovana ahitana ireo karazana biby mampiavaka any Madagasikara. Ireo biby eto amin'ny tsika izay ahina olany tamingana ny akamarony vokatra izay fanondranana antsokosoko izay. Fanadihadiana tandindomindoza ankehitriny ny sehatra ny fizahantany manoloana ny firongatry ny fanondranana ny tsokosoko ireo biby sy zava-maniry mampiavaka any Madagasikara. Voatsela akory ny fahinana ny volana mela asa teo teratany israelianina iray nitondra bibilava misa 4 sokatra misa 8 ary tanalahy misa 420 no sarona teny Ivato. Ny voalohany volana me ragidro misa 770 sy sokatra misa 470 navoaka tsokosoko avy eto Madagasikara no sarona tao Thailande. Mbola mitoy ny fikarohana momba ireo fanondranana ny tsokosoko ireo ary no mafisina ny fisavana ny fivezivezena eto amintsika raha ny fanazavana. Misy zany ny fisavana eny amin'ny lalam-pirenena, misy ny fijerena eny amin'ireo fiantsonan'ny taxi brosy, misy ny fanetanana, misy ny fitedavana an'ireo azo an'izany hoe tambazotra zay manondrana tsokosoko ary Andriamatoa ministra moa vao avy nanao fanambarana niaraka tamintsika mpanao gazety fa misy nefa tratra ary mbola eo andalana mitady an'ireo namany sy mandrava an'ireo tambazotra zay manondrana tsokosoko an'ireo harem-pirenen'ireo isika amin'izao fotoana izao. Misy rafitra ny tanatohatra maro tsy maintsy arahina ahafahana mampody ireo biby sarona tany ivelany ireo. Eo ihany koa ny fitadiavana lalam-bola satria antapitrizany dolara no ilaina ahafahana miroso amin'izany ankoatra ny fizaham-pahasalamana tsy maintsy atao. Ny kolikoly avolainta no isan'ny mampirongatra ny fanondranana ny tsokosoko eto amintsika ary misy aza efa voasaringotra amin'ny raharaha fanondranana biby any tsokosoko no mbola lantsy olo-bavambahoaka indray hoy ny eo anivon'ny AVG. Ho fiarovana ireo faritra arovana amin'ny alatra biby napetraka ny andromaso isaky ny valanjavaboary. Ankoatra izay ezaka tsy maintsy atao ihany koa ny fiarovana azy ireny raha tsy ilaza afa-tsy ny toron-tanety. Misy le fiara-miasa araka tenany teo le tena le vondron'olona iny fotony zareo tsy na ny teneny akaiky eny misy fiara-miasa amin'ny cantonnement forêt direction régionale ny forêt misy koa ireo solitenany MNP any amin'ny reny faritra reny izay manao ny antso zavatra mametraka an'izay fiarovana ny ala zay. Misy ny ataonay pare-feu misy koa ny fametrahana an'ireny efa misy tonga dia efa avonina zany raha sendra misy ny afo efa misy paikady napetraka amin'ny mahakasika an'izay. Raha ny fanazavana vola mitetina $3 no natokana iarovana ny faritra arovana raha hektara eto amintsika. Tsy maintsy ampitomboana avy 2 zany ka ampiakarina ho $10 isaky ny hektara hoy ny eo anivon'ny Madagasikara National Park izay mampahafantatra ny paikady sy ny vinapetraka ho an'ny 5 taona manaraka tamin'ity androany ity. Ny MNP izay miaro ny valanjavaboary eto Madagasikara ka ny 700,000 karazan-java-maniry, ny 700,000 karazam-biby izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara.
Vava mikasika ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara kosa indray dia miompampana ny fatiantoka ateraky ny fahatapahan-jiro lavareny izay tsy mbola nahitam-baolana hatramin'ny androany ho an'ireo mpiandry ara-madinika sy salansalany miankina amin'ny fampiasana angovo sy herinaratra ny jirama antony izy ireo fifampidiniana faran'izay aingana amin'ny orinasa jirama sy ny fitondram-panjakana Daniela Minaoso no mitondrantsika ny andindinjay. Mia mahazo vanatra any ankehitriny ary mbola tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany ny olona ny fahatapahan-jiro saika ho manerana ny Madagasikara. Fahatapahan-jiro izay misy fiatraikany goavana amin'ny fahafahana mamokatra na ho an'ireo mpandry ara-madinika izany na salansalany. Antony angatany simana ny syndicat des industries de Madagasikara fifampidiniana faran'izay aingana amin'ny fanjakana sy ny orinasa jirama. Tanjona anatin'izany nisy ny marimaritra iraisana eo amin'ny lafiny fampifanarana ny tolotra omen'ny jirama sy ny vidin-jiro tokony aloha amin'ny ity farany. Fa resahana matetika tokoa ny resaka délestage io tsy efa nitenenina moa hoe aty amin'ny sehatra ny industrie zany mazava ho azy fa misy olana goavana teraka izy io satria voatery tsy maintsy mampiasa groupe électrogène dikan'izay zany mitombo ny masokarena ny entana izay vokarina nefa ny angambany hoe tsy eo amin'le resaka fimenomenonana tsony no hitondrana vahaolana fa tsy maintsy misy zany ny fampidiniana izay atao miaraka amin'ny jirama misy ny fampidiniana izay atao miaraka amin'ny fanjakana ary tondra ny fiara amiresaka zany amin'ny lafiny ataontsika hoe jiro ny rarina dia ny hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia misy ny vahaolana izay ho hita eo amin'ny fiakarany vidin'ny jiro ny zavatra tatikinay dia ny hoe raha misy ny fiakarany vidin'ny jiro dia tokony mifanaraka amin'izay zany ny kalitaon'ny servisy omen'ny jirama. Ankilany tokony hojerena anatin'izay fifampidiniana izay ihany koa ny lalàna sy fitsipika mikasika ny autoproduction eto Madagasikara ho hatrany simana ny syndicat des industries de Madagasikara. Maro ireo orinasa zany efa mampiasa na ny groupe électrogène na ny ataontsika hoe énergie azo avy amin'ny voltaïque fa ny zavatra anankiray izay angatahana ihany koa zany dia ny fametrahana mazava hoe ahoana moa zany ny lalàna sy ny réglementation mikasika ny autoproduction satria rehefa ohatra ka misy ny autoproduction ka misy zany ny ataoko hoe tsy lany eo anivon'ny orinasa dia afaka alefa ihany koa iny eo amin'ny tambajotra ny jirama zay nefa ny amin'izao amin'ny teny zao mbola tsy misy fepetra mazava zany zay mipetraka dia eo koa zany misy zavatra tokony hojerevana. Ankoatra ireo mpandry ara-madinika sy salansalany iza mitondra takaitra ary miaina anaty azy na noho ny fahatapahan-jiro lavareny ihany koa ny vahoaka madinika. Ny ankamaroany izay saika tsy mahatakatra na manana fahefa-mividy anjifa groupe na panneau solaire. Mikasika izay fahatapahan-jiro izay hatrany vaovao farany amin'ity alina ity amin'izao fotoan'izao dia mitokona mandoro kodiarana ho fanehoana ny atezerina ireo mponina Etsivato manoloana izay olan'ny fahatapahan-jiro izay ny fahatapahan-jiro lavareny izay saika ihana ny mponina rehetra manerana Antananarivo sy ny manodidina. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray mitaky ny hanovana ny anaovana fanadihadiana lalina sy amoahana ho fantatry ny be sy ny maro ireo tompon'antoka nahatonga ny korotana nandritra ny fanadihana zakana BEPC umalni ADEPM misy tsy fahamatorana ireo tompon'andraikitra fa manampy izany ihany koa ny famelana ho tantanana mpisolotoerana ministera ny fanabeazana pirenena fanadihadiana itiny io nasaina. Inina-potena ve ny hoavin'ny zaza malagasy ka io isehoana olana saika isantaonio ny fanadihana-mpanjakana ou ny fanontaniana apetraky ny filohan'ny ADEPM na ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Ny fivoahan'ny lazadana mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadihana-mpanjakana BEPC izay maneho ny tandrevaka ataon'ireo tompon'andraikitra isantokony. Fanaovana tandrevaka aloha zay le hoe fanaovana atsirambina. Examen officiel zany zavatra salipady zany. Fepetra mikasika an'izany tokony ho matotra zany zay ny lazainay voalohany hoe tsy matotra aloha le izy fa misy goragora zany eo. Dikan'izany ny ekipa rehetrarehetra zany zay nikarakara ny fanadinana iny dia tompon'andraikitra avokoa. Vokatra n'ilay fialan'ny tompon'andraikitra voalohany tao akatoka ny fanadinana. Misy fiatraikany lalina be zany. Na ny olona mpikarakarana io azy rehefa lasa le tena lehibe tsy maintsy misy fiovana ao satria olo-kafa indray no mitatana anao. Dia le fitiavam-bola moa amin'ny fahatrano
zay tafahitsika lalina amin'izao fotoana zao a dia manao foana zany a ny olona atao tahaka ny fanaovana politika ihany ny zaza malagasy ka mahatonga ny tranga toy izao raha ny fanazavana atrany ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay nametra-pelana tao anatin'ny fanomanana ireo fanadina-panjakana ho tanterahana amin'ity taona ity ka ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no miandraikitra vonjomaika izany izao ho avy indray ny fanadina-panjakana baccalauréat ka andrasana ny fandraisana fepetra entitra ka eto zany zay ADPM dia tena mametraka hoe tsy manakitsony zahay amin'izao fotoana zao satria niezaka nay nandritra ny taona dia lasa zéro satria ny zavatra mipetraka ane zany amin'izao fotoana zao dia hoe raha afaka le ankizy tony ve anisan'le nahita sa anisan'le tsy nahita ka eto zany dia tena mba iangavianay mihitsy ny fanjakana hoe tena anao famitorana entitra dia entitra ary hatramin'izay moa dia hoe mba hampalalao kanefa dia olona roa na telo no mety samborona tsy vitan'olona roa na telo fa tambajotra mihitsy ny feheveranay raha ny fahalalanay mikasika an'izany fanadinana ara-panjakana izany hoe ho avy indray zao baccalauréat ka raha sanatria mbola misy ohatran'izao fa tokony handray fepetra entitra mihitsy keo zany mipikarakara ny baccalauréat amin'izao fotoana zao amin'ny sécurisation ny sujet satria eo ihany manko no ivoahan'le sujet ny le eny ampandehanany eny dia ren'le teo aloha reny moa zany dia tokony ho anatra avokoa reny hoe le fahatapahan-jiro lay sujet novana tampoka sy ny sisa dia fotoana angamba zao tena mba anomanana nyreny mba tsy hisy tomika ny fanadinana baccalauréat raha mipetraka amin'ny mahatompona ndraikitra azy ireo nampindramina ny fahefana tokony efa nametra-pelana manoloana izay tsy fahatombanana ny fanesy nandritra ireo fanadina-panjakana tao anatiny 5 taona izay hoy ny mpisehatra amin'ny fanabeazana ny zanaka malagasy izay efa tsy mitsaha-mitombo raha ny isan'ireo miala andarana izao indray ireo mikely soroka tonga miatrika ny fanadinana mikorotan-tsaina vokatra ny tsy fahafehezan'ireo nampindramina ny fahefana ny asany fa raha ny akon'izay tsy fahatombanana amin'ny fanadinana panjakana BPC izay hatrany dia olona misy 10 hatreto no tratra tomponantoka tamin'ny fivarotana sy ny fanapariana tamin'ny tambazotra ny serasera ny laza adina taranja matematika sy anglais nandritra ny fanadinana BPC teo tao Amarovoay izy 10 ireo no tratra ny polisy pirenena ny talata 2 jolay teo ary natolotra ny fampanoavana androany Anja Robert Cool TV Mahajanga tao Marovoay no nahatratrarana ireto olona miisa 5 mianda miambavy izay isan'ny tomponantoka sy atidony kotrika tamin'ny fanapariana mialoha no sady nivarotra ny laza adina matematika sy anglais tao anatin'ny tambazotra tserasera nandritra ny fanadinana BPC teo iny dia nanao fanadidely tely fotony dia hitatsika tao amin'ny distrika Marovoay andian'olona zay atao hoe anisany atidoha tamin'io fanaparitana io laza hadina taty amintsika teo io moa amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany zay nampiasainy zany anatagna anazy fantatra eto koa zany fa eo amin'ny 3 zany ny adhérent amindreo tambajotra zay misy natakarana fa mbola maromaro tambajotrany ary hita daholo le vola zay alefa ividianana zavarehetra zany na idirina amin'io tambajotra io mpampianatra no akamaroany ireto olona tratra ireto raha ny loharano-baovao izy ireo izay efa voasambotra ny talata 2 ny volana jolay tao Marovoay ary noentina taty Mahajanga ka atolotra ao amin'ny fampanoavana ny andro ny zoma 5 ny volana jolay ihany Vavahoany Mahajanga hatrany isan-toerana iray natao hitsangatsangana ao Mahajanga ny Jardin Alaimongo ao Mahajanga be izay vita tanteraka ny fanarenana sy ny fanatsarana izany izay noraisiny trano fiantohana aro ny fandaniana rehetra fanetidina noraisiny trano mpiantohana aro na ny assurance aro ny fanarenana tanteraka ny Jardin Alaimongo eto Mahajanga be ity izay nisany toerana fitsangatsanganana manana ny mampiavaka azy isan'ny fandraisana ndraikitra ara-tsosialy nataon'ny orinasa assurance aro izany ka vita araky ny tokony ho izy manana ny larana voaloha hatrany ny tampiantohana aro misehatra ny fiantohana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia misy aza ny fifaninanana
tao anatin'izay 10 taona latsaka kely zay ary ao anatiny hoe adidy amin'ny sehatra tsy miankiny ny zavatra toy izao tafiditra amin'le politika an'le hoe andraikitra ara-sosialy na ny responsabilité sociétale na ny entreprise izy io a ka zay no natonga ny Trampiatoanaharo zany a ny safidy a teto Mahajanga ny hoe anavao an'ity zaridaina Ralaimongo a zay isorana BDB ny commune Andrenivohitra ny tanàna Mahajanga izy ity a nahafahantsika zany nanavao ary izy io dia mijanona fananan'ny commune ary tsy niova mihitsy ny anarany fa dia zaridaina ny Ralaimongo fa fanatsarana izay zavatra simba fandokoana fambolena ny zavamaniry a zay no netoan'ny orinasa ary mahafalanay no manolotra an'izany ho an'ny vahoaka ny Mahajanga sy ireo zay mpandalo eto Mahajanga raha malala tokoa fa efa tonga amin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra tsika zao dia iraharianay ny hoe isitraka an'izany daholo ny olona rehetra zany. Tombony ho an'ny tanànan'ny Mahajanga araka izany ny fanatsarana ny toerana manintona mpizahatany toy izao. Tanteraka izao asa izao nohon' izay 3P izay ary mitodika amin'ny trano fiantohana moa zany ny fisaorana ary mampanantena fa ikojakoja ny fodrafitrasa izay nasy-panamboarana ny commune urbaine ny Mahajanga. Anisan'ny tombony lehibe tokoa ny fanatsarana ny fodrafitrasa toy izao ary mitombo ny toerana fitsangatsangana na ho an'ireo vahiny izay tonga eto amintsika ireo rehefa reradreraka avy any amin'ny bord de la mer dia mba maketo indray satria akaiky ny bord eto amin'izay fitsangatsanganana izay. Efa ho 10 taona izao no nisian'ny orinasa tranom-piantohana aro teto Madagasikara, orinasa an'ny malagasy tanteraka ary natao ho an'ny orinasa ihany koa sy ho an'ny sokajin'olona rehetra ireo karazana fiantohana ao aminy. Ny tranom-piantohana aro dia misahana ny fiantohana rehetra izay misy zany na ho an'ny olon-tsotra io na ho an'ny orinasa io maro dia maro ny vokatry ny tranom-piantohana aro ary izay angamba ny hoe ataontsika hoe mbola hanomezan'ny mpanjifa toky azy ananany an'izay hoe fitarihana eo amin'ny sehatra ny fiantohana izay eto Madagasikara kanefa tsy vita mora koa zany fa mabavaka ny orinasa tranom-piantohana aro angamba dia izay le hoe tsy mitsahatra mijery ny fanatsarana ny fanavaozana ary mijery hatrany hoe inona indray no tsaratsara kokoa ny tolotra omenan'ireo mpanjifa. Ny maraina ny zoma fadimy ny volana Jolay 2024 no natao ny lanonana fitokanana ity jardin Ralaimongo eto Mahajanga be ity izay niova endrika tanteraka namboary ny assurance aro. Dia iny fanadihadiana iny no anakatonantsika ny tapany voalohany fampahalalam-baovao iseny vetivety hanaraka dokam-barotra foisika. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Tavaverina sady ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy anohizantsika izany. Tokony afanganina ny famoahana ireo lalàna vaovao mifehy kooperativa eto Madagasikara, lalàna izay mitodika manokana amin'ny famokaran'ireo kooperativa de base ahafahana mampivelatra sy mampiroborobo ny kooperativa amin'ny sehatry ny asa maro ho ny mpikambana anatin'izany ho amin'ity anio ity. Ny kooperativa izay tsy inona fa sehatra iray hivondronan'ireo olona mitovy hevitra, mitovy fiariana ary mitovy tanjona ihany koa. Fanadihadiana intiny Daniela Minorso. Sehatra iray hivondronan'ireo sokajin'olona mitovy sy ampiariana, miasa sy mivondrona anatin'ny fandrarana ny kooperativa. Ho antsika eto Madagasikara, mbola maro ireo olana sedrain'ny kooperativa eto an-toerana, isan'izany ohatra ny fahasahiranana eo amin'ny lafiny fidiram-bola. Ohatra ny sedrain'ny kooperativa anay zao teo satria ny kooperativa anay moa zany efa nitsangana tamin'ny 2017
fa nohony amin'ny fisin'le covid dia tapaka zany resaka serasera ara-barotra satria tsy misy afaka azonatao moa tamin'ny serasera ara-barotra dia tapaka le izy dia teny nampitsipozipozy an'le coopérative anay fa saika hoe saika simba mihitsy zany le coopérative noho izay tsy fahafahana mamokatra zay zany namokatra garany zay niaraka tamin'ny avamady naondrana anakany ivelany honony amin'ny resaka covid dia tapaka teny ny tsenam-barotra dia le vokatra zany rehefa tsy afaka naondrana ntsony dia tsy tetaterina fotsiny dia tsy nahasahana an'le tsenany any tetaterina. Afana mamasy manarina izay olana sedran'ny coopérative izay araka izany angatana ho ireo mpisehatra eo anivon'ny coopérative nametrana mazava sy voany ilay lalàna vaovao mifeny coopérative eto Madagasikara. Eo zany ny tokony mila ezaka be zany tokony atao amin'izay anisan'ny tena fanantenana be dia be ny fisian'ilay lalàna coopérative vaovao satria izay lalàna zay dia mitodika makany amin'ny famokaran'le coopérative de base zany rehefa manana capacité zany izy na le fahafahana mamokatra dia mitombo azy ny fahaizany sy ny fahafahany mandray le tolotra samy hafa izay atolotra anay ohatra misy ny fiofanana misy ny tantsoroka ahafahana mampiroborobo le coopérative dia anisan'ny fanantenana lehibe zany ho anay mitondra raha ao anatina coopérative ny fahavitany le lalàna vaovao io andrandraina mba hivoaka araka ny tokony hoe zany eo lalàna momba ny coopérative io. Nankalazana androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny coopérative ka isaloha hevitra nentina nankalazana izany ho an'ity taona ity ny hoe ny orinasa coopérative manorina no avy tsara kokoa ny rehetra. Ankilany mandidina ny 7,773 amin'izao fotoana ny coopérative efa miorina eto Madagasikara ka eo amin'ny sehatra ny fambolena no fantatra fa maro nisy amin'izany manaraka azy ny fitaterana ny eo amin'ny sehatra ny fiompiana ny asa tanana sy ny maro hafa anatin'ireo coopérative ireo izay ahitana mpikambana manodidina ny 7,777 alina raha ny antotanisana avoaka ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Mbola hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ny fanilikiliana ireo olona manana toe-tena varira na izany aza misy hatrany tanjona izay hotratrana ao anatin'ny 5 taona. Androany no tanterana ny ivony andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fampahafantarana ireo olona manana toe-tena varira. Nelarana Efson mitondrantsika ny andindinjay. Roapolo isanjaton'ny fiarahamonina no efa mandray sy mahafantatra ireo olona manana toe-tena varira amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny ampidirina ireo olona manana toe-tena varira aty avakavahana no isan'ny tanjony ny fikambanana izay mbola miady amin'izany hatramin'izao. Vision anay hoe afaka 5 taona mba faneren'ny fikambanana ho intégré anaty fiarahamonina zany olona manana toe-tena varira zany. Zavatra indrasanay dia ny olona manatrika eto androany dia ambasadanay eny anivon'ny fiarahamonina hizara eny anivon'ny fiarahamonina hoe zao tokoa ny olona varira zao tokoa zavatra iainany zao zareo afaka mahavita zavatra ohatr' zao afaka miainga manao zavatra ohatr' zao zay zavatra zay tena tsika zao efa azotsika mena hoe manodidididina ny 20 isanjato ny olona efa manomboka mahalala mahafantatra iritsika zany 5 taona dia ny fiarahamonina eto Madagasikara afantatra ny olona manana toe-tena varira i-comprendre ny situation olona manana ary ho intégré izy mba tsy hisy intsony le atao hoe fanilikiliana zay mbola miatra eny anivon'ny fiarahamonina. Ny 17 ny volana Jona no andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fampahafantarana ireo olona manana toe-tena varira. Androany no isan'ny hiano safidiany ny fikambanana ho ivon'ny fankalazana ka nisy ny fifampizarana sy fifanakalozana izay nataony nandritra ny etsika. Misy ny karazana animation culturelle satria efa fampahafantarana ny varira dia misy mpanakanto zay tenako moa no mitarika an'ilay atao hoe groupe lebo dia misy etsika ataonay anatin'ny kolotsaina zay misy fifampizarana ataon'ireo zaza varira ireo hitantarany karazana zavatra ny ainany inona koa ny ato ananany hoentina zaraina eny anivon'ny fiarahamonina anisan'izay zany ampitaina mba hanadio ny sain'ny eo anivon'ny fiarahamonina hoe ny varira dia tsy vesatra eo anivon'ny fiarahamonina ary tsy arety mifindra ary tsy sanatria hoe mitondra fitandratsy satria zany koa dia anisan'ny feo miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina. Mbola maro ny fiafanentanana sy ny hetsika izay mila atao amin'ny fiafampahafantarana sy ny tsy anilikiliana ny fiarahamonina ireo olona manana toe-tena varira sa ny fanazavana hatrany. Afaka mitondra fampandrosoana amin'ny sehatra maro ny tontolo robotika no izy mivelatra amin'ny matière scientifique.
saingy tsy mbola ampy ny tanora misehatra sy mivelatra amin'izany eto amin'ny tsika antomahatonga ny fikambanana tsy miankina STEM for Good manao ny fanohanana ireo ankizy sy tanora isehatra amin'ny tontolo robotika miankina amin'ny fikarohana samihafa. Fanadidina. Sehatra maro no ilana olona siantifika isan'izany ny indostria. Tsy mbola maro anefa no liana sy mivelatra amin'izany eto amintsika araka ny programa mpampianarana nisatra amin'izay. Tokony ahiditra anaty programa mpampianarana ny STEM na ny Science Technology Engineering Mathematics hoy ny fikambanana STEM for Good. Manana fahaiza-manao amin'izany ny tanora malagasy saingy tsy ampy ny fampivelazana azy. Ny tanjonay anatin'ny STEM for Good dia hoe ananan'ny ankizy malagasy rehetra ny fahaizana STEM satria nahoana. Raha te hampandroso firenena isika, raha te hampandroso ny tontolon'ny industria dia mila ankizy siantifika zantsika, mila tanora siantifika. Ny siantifika nefany mila famerimberenana izy io. Zay ny base ny matière scientifique. Dia zahay zany eto anivon'ny STEM for Good dia manomana atrik'asa ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy kely manomboka 7 taona hatramin'ny tanora efa lehibe miankina amin'ny fahaizany zareo tsirairay avy dia ahafahan zareo manome an'le hoe famerimberenana satria ny tanana no mianatra rehefa mianatra amin'ny tontolon'ny science, teknolojia, ingénierie, art, matematika izay. Tsy ilay teoria be any ampianarana zany no tena tiana hiatongavana ty fa ilay tena hoe sens pratique hoe fa maninona rehefa mipehakitsika na miditra ao anaty efitrano anankiray dia mirehatra tsiro. Manampy amin'ny fiatrehana ny andavanandrom-piainana ny fianarana ny STEM no izy misehatra avy hatrany amin'ny fampiarana mifandray amin'ny zava-misy. Efa tafiditra any anatin'ny programa mpampianarana vahiny tahaka ny Amerikanina sy ny Frantsay izany. Misy ny fifaninanana iraisam-pirenena anehoana ny fahaiza-manaon'ireo tanora amin'izany ka isan'ny mandray anjara amin'ny ity andian'ny fahavalo ity Madagasikara ao anatin'ilay hoe First Global Challenge izay ho tanterahana ny Athènes Grèce ny faha 20 hatramin'ny 27 septambra 2024 izao. Misy 10 ireo voafoantana handrafitra ny team Madagasikara ka lohahevitra amin'izany no hoe Feeding the Future izay mifantoka amin'ny famokarana sakafo maharitra. Tamin'ity taona ity dia ny thème isan-taona misy thème vaovao dia ny thème dia zavatra hoe ampahafantarana ny ankizy tanora ny problème maneran-tany dia amin'ny alalan'ny resaka robotika no hitan'ny first zany hoe inona ny zavatra tokony atao mba hanao hitady solution ho an'izao tontolo izao. Dia ny thème amin'ity taona ity izao Feeding the Future zany hoe agriculture resaka momba ny famokarana sakafo sy ny sakafoanan'ny olona maneraka izao tontolo izao. Ny tanjon'ny first dia mba ny ankizy rehetra mahita solution amin'ny alalan'ny resaka robotika misokandina be ato Madagasikara zany io thème io dia zay te hampandroso a Madagasikara dia zany dia faly be zay amin'ity thème ity satria afaka fomba hanampianay a Madagasikara zay amin'ny resaka robotika dia mba tianay ampahafantarana ny tanora rehetra zany hoe ohatran'izao ny zavatra manjo eto amintsika dia andaontsika hiara hitady solution. Ilaina araka izany ny fampivelarana ny tanora ao anatin'io tontolo siantifika sy teknôlôjia io. Raha tsy aivina, efa nisy ny fifanarahana nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny Émirats Arabes Unis ny volana febroary 2024 mahakasika ny fanofanana ankizy iray tapitrisa amin'ny tontolon'ny teknôlôjia vaovao saingy tsy mbola hita ny toy ny hatreto. Ireto tanora hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ireto azy mbola manao antsoavo amin'ny malala-tanana rehetra amin'ny fanampiana ny kits officiel ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana io. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia lavon'ny zandarmarim-pirenena tao amin'ny fokotany Mahatsinjo komina ambanivohitra Antanambao distrikana Antsirabe faharoa ireo jiolahy efada izay nitondra ombina ampiayay. Araka ny loharaham-baovao vao nahita ireo zandary jiolahy ireto dia nanapoka basy avy hatrany ka raikitra ny fifanenjehana vokatra izay lava ireo jiolahy miisa 4. Anisan'ny jiolahy raindany amin'ny alatromby ao amin'ny distrikana Antsirabe faharoa ireto jiolahy lavo ireto raha ny fanadidina hatrany. Andrinirina Randriamiaso, Cool TV, Antsirabe. Ny alakamisy fa 4 volana jolay 2024 sy 2 lasa teo dia nahazo vaovao tamin'olona tsara sitrapo ireo zandary avy eo amin'ny zanatobim-paritra ato anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa fatry Vakinakaratra fa misy jiolahy efada izay nitondra omby mampiaya
ao amin'ny fokotany Matsinjo commune ambanivohitra Tanambao. Raha loharany bavao azo avy ao anivon'ny zandarmarie-pirenena dia nanao nitetika rehetra anakanana ireto zolahy ireto ireo zandary tao amin'ireo zanatobim-paritra ireo ka vao nifanehitra tamin'ireo zandary ireo zolahy dia nanapoka basy avy hatrany araikitra ny fifanenjehana. Vokatra izay dia lava ireo jolahy miisa 4. Vao netan'ny fahatongavan'ny zandary ireo jolahy efadary eo dia nanapoka basy avy hatrany noho izany mba ho fiarovana ny tenany dia namaly tifitra ny avy ato amin'ny zandarmerie. Natao ihany koa ny fanenjehany vokatra lavo ny dahalo efadara ary azo ihany koa ireo omby anankiroa mampiaya. Nilaza ireo mpame vaovao fa nitondra basy ireo dahalo efadara eo ary amin'izao fotoana izao dia mbola mandeha ny fikarohana ndaty isazy ataon'ny zandarmerie miaraka amin'ny fokon'olona natoerana hikarohana andreo basy ireo izay fantatra fa tsy lasa lavitra amin'ny toerana io. Io toerana io moa dia akaiky ala dia mino izahay fa tsy maintsy ho hita ireo basy ireo. Tsy mbola fantatra treto ny tompon'ireo omby misa 2 izay napea ihany no entin'ireto jolahy ireto ary ny ray amin'izy ireo dia efa mpamerikeliko ary malaza amin'ny alatromby ao amin'ity commune ity raha ny fanazavana hatrany. Io dalo raindany io zany dia efa matetika ny gadra noho ny asan'ny jolahy sy ny alatromby ataony efa matetika ny gadra izy io ary efa narahanay maso akaika nifanehatra tamin'ny zandarmerie tamin'ity indray nitoraka aty ary zao lavo zao. Ny le malaza tamin'io moa zany dia mipetraka any amin'ny faritry ny commune Tanambao ihany fa ny telo dia mbola tsy fantatra reto hoe izy ireo dalo telo lahy ambiny niaraka tamin'ny dalo raindany io mbola tsy fantatra momba azy. Tao aorianan'le fahafatesana jolahy raindany tena andramanendra raha tadiditsika tamin'ny taona 2024 efa da moa zany fa ndreo lahy lavo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery tao aorianan'iny dia azo lazana hoe milamina ny fandriampahalemana tao anatin'ny distrikta Antsirabe faharoa. Saingy ny alatromby madinidinika tato ato dia somary nitranga indray zany zany alatromby madinidinika zany ny antony raha antsika malala fa mahitany ny andro mazava volana ihany koa ho avy ihany koa ny fety sy ny fety aman-danona ary ny famadihana matetika mitranga izay alatromby madinidinika izay. Araka izany dia mbola mitoy ny fikarohana sy ny fanadihadiana mahakasika ny basy izay nampiasany ireto dahalo ireto nandritra amin'ny fifanenjehana nataon'ireo zandary tao amin'ity fokotany Matsinjo commune Tanambao district Antsirabe faharoa. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray tao aorian'ny fifidianana solombam-bahoaka tany Royaume-Uni no tendren'ny mpanjaka Charles III avy hatrany ho Premier Ministre Keir Starmer mpitarika ny Parti Travailliste. Toerana 700 amin'ireo 500 no azony antokony nandritra ny fifidianana omaly nahavita nandrodana ny antokony fitondrana izay nitondra nandritra ny 14 taona. Ny Premier Ministre teo aloha nandritra ny fandraisam-pitenenana farany izay nialatsiny tamin'ireo vahoaka Britanika raha nisy tsy netiny fomba fitantanana hatramin'ny izay. Tetsy andany nahazo baiko avy amin'ny mpanjaka ny Premier Ministre vaovao ny amin'ny tokony ananganana aingana ny gouvernemanta izay hitondrana fanovana araka ny fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra tany antoerana. Dia izay ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ny ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampahalalam-baovao dia mbola manome fotoana anao ho amin'ny rapitsy sy alahady ho avy izao. Veloma tompoka. Fetimanitra be hatramin'ny 5 Jolay, fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. André Tara sur 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.